ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 5. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mangataka aminareo izay rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina ao aminareo sy mitondra anareo amin'ny Tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany mihavana tsara. Ary mananatra anareo izay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony mahalemy saina, hampaherezo ny reraka, mandeha fera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezama mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Araka izany ravana dia ny fananarana samihafa izay nataon'i Paoly mialohan'ny fanaovam-beloma ao amin'ity epistily ho an'ny Tesalonianina ity no hitantsika azo amin'ny tindana izao ampahantsoratra masina izay noraisintsika teo izao, ary andeha ho raisina manokana ny andininy 470 hitondrana ny afatra amin'ity anio ity, izay averintsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary mananatra anareo izay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony mahalemy saina, hampaherezo ny reraka, mandeha fera amin'ny olona rehetra. Averintsika ihany: ary mananatra anareo izay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony mahalemy saina, hampaherezo ny reraka, mandeha fera amin'ny olona rehetra. Fahamarinana efatra ry havana no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe: anaro izay tsy mitoetra tsara, hoy Paoly tampino tany Tesalonika. Anaro izay tsy mitoetra tsara, hoy Paoly tampino tany Tesalonika. Hitantsika moa izany eo amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy 470 teo izay manao hoe: anaro izay tsy mitoetra tsara. Etsika ravana dia mahita ny Paoly mampianatra izy ary tena lafin-javatra rehetra mihitsy no ampianariny ny kristianina ao anatin'izany fampianarana izany. Eto izy izany zao dia miresaka hoe misy olona ao amin'ny fiangonanao izay tsy mitoetra tsara. Ny dikan'io moa raha jerevana ny Baiboly dika teny eo ambonina dia hoe kamo, izany no anambarany azy eo, izay misarita-piainana ozy izy. Izany hoe olona tsy milamina, tsy manana fiainana milamina, fa kamo dia mila anariny ireny olona ireny ozy izy. Amin'ny dika teny katolika dia hoe tsy mipetraka tsara, izany hoe tsy mandeha mahitsy, tsy manao izay tokony atao, tsy mandray andraikitra, petra-potsiny. Anaro, ny dikan'ilay hoe anaro indreo dia zao hoe teneno, ampitandremo, asa jerevana fotsiny. Zay zany ny dikany. Izany hoe toy ny miteny Paoly hoe eo anatrehany ireo mpino izay toa kamo, tsy manao ny andraikiny, tsy mahavita ny asany, mipetraka tsy manao ny inona, dia izao anaro ireny olona ireny, teneno, ampitandremo ireny olona ireny ozy izy, fa aza jerevana fotsiny. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ry havana dia mbola miantefa amintsika izany, tsy mijery arina tava isika, ka avela amin'izao fotsiny ilay olona. Efa hitanao fa misaritaka ny fiainana, tsy milamina mihitsy, dia jerevana fotsiny amin'izao, fa ny fitiavana dia mananatra, manoro. Ary tahaka an'izany raha zanako ao tokantranonao izao, efa hitanao ve fa tsy milamina mihitsy ny fiainana, fa mikorotana sy ny dia tsy hananatra azy fa ianao fa hijery fotsiny amin'izao. Anaro izy ry havana, anaro amin'ny fitiavana, ary aza sasatra mihitsy mananatra mba hampahafantatra azy ny vokatry ny zavatra izay ataony, fa izany ny takiana amintsika kristianina. Dia tahaka izany koa, mety misy ny olona kamo mivavaka, mety misy ny olona kamo mamaky Baiboly, mety misy ny olona tsy mazoto amin'ny asan'Andriamanitra. Tena takiany ny tenin'Andriamanitra tsika ananatra, hiteny ireny olona ireny, ary hampahafantatra azy mety ho vokatra izany. Ary izay no ambaran'ny Paoly eto hoe anaro izay tsy mitoetra tsara ozy izy. Dia tahaka izany koa ny olona sasany efa tsy manao ny asan'Andriamanitra intsony, efa miala amin'ny asa fanompoana, malaina tanteraka mihitsy. Dia iza no hiteny azy? Isika samy mpino no mila mifananatra ary miteny ampitiavana moramora, tsy ho alainao baraka kosa izy aloha, fa tsonao moramora dia fa ahoana, toa tsy hita intsony,
aza manadino ny fiarahantsika miangona, aza manadino ny andraikitrao, tanterao zay ny ekenao, anarinao izy zava-dehibe zany ary marobe ane zany vanim-potoana ny fiemorana manko zao vanim-potoana misy atsika zao be dehibe ny olona nefa tsy mitoetra intsony am'izay fiantsona sy nampanaovan'Andriamanitra azy ka anjaranao ny mitaona azy, mananatra azy, mitarika azy amin'ny lafiny samihafa mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe misy olona ve manodidina anao zay hitanao fa tsy mitoetra tsara, mitaona anao ary havana, anaro fa izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ary io moa tena mila miankina amin'ny fanahy masiny tsika fa na le teny ho tenenina aza indraindray manahirana ihany manko le mifampiteniteny samy olon-dehibe nefa moa ny tenin'Andriamanitra maniraka antsika de tsy azotsika atao excuse mihitsy zany fa de zao angatao ny fanahy masiny hitarika anao ahafahanao manao an'izany. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa de zao hoe omeo toky ny malemy saina hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika, omeo toky ny malemy saina hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Hitantsika moa zany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay teny teo ihany anaro zay tsy mitoetra tsara ozy, omeo toky ny malemy saina. Eto zany tsika de mahita fa manohy ihany Paoly amin'ny fananarana zay ataony ka ny malemy saina indray zany no mila omena toky. Le malemy saina raha jerevanao ny baiboly amintsika teny ombonana de ny teny ampiasainao de hoe katahotra, any amin'ny baiboly katolika de hoe kanosa. Olona mora kivy io zany, olona mora matahotra, olona kanosa zay zany de hoe omeo toky de atanjao. Raha amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay de hoe donner du courage, zany hoe encourageo zany le olona katahotra sy kanosa reny, zay zany. Ao anatin'ny fiangonana zany no anambarany Paoly zany, misy foana manko zany, misy foana zany ka ireo olona malemy saina reo zany dia tena mila fampahirezana sy fampitanjahana zany reo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Itsika kristianina ravana de tsy natao hifanapepo na ratsy fa tena natao kosa hifampahery, hifanohana. Angambany mety misy olona zao hiatrika fandidiana, hiatrika fiterahana, hiatrika entretien, hiatrika zavatra samihafa, tena mety misy ny olona katahotra de anjaranao mihitsy ny mampatanjaka azy, manome courage azy, tsy manatrotraka manana kivy azy, tsy izany no andraikitra atsika fa tena mampatanjaka, mampahery. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, omeo toky izy omena toky izy hoe aza matahotra fa momba anao Andriamanitra, aza matahotra fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Misy olona andeha lavitra, omeo toky, tsy moramora anie miatrika zavatra samihafa hiatrika zany hoe tribunal. Misy olona tena miatrika ady sarotra manodidina antsika eny de tena tian'ny tompo isika ry havana mba ho mpampahery, mpanatanjaka ny hafa eo anatrehan'ny toe-javatra. Fa amin'izao fotoana izao moa ny olona efa lasa mifanakivy sy mifanaketraketraka zany, mifanapepopepo ka na de miresaka momba ny fiainam-pirenena, miresaka momba ny fiainam-piangonana, miresaka momba ny fiainatokantrano de lasa ohatrany mifanakivikivy sy mifanaketraketraka zany. Tsy mahasoa antsika kristianina zany. Ny antsika kristianina ny ampianarin'ny Paoly antsika eto zao, omeo toky ny malemy saina. Fa raha ohatra ka mbola manatrotraka ny zavatra efa iainana ianao de inona moa zany fa tsy voamaika ve mampitombo ny fahoriana sy ny vesatra ao anatiny. Fa omeo courage izy, atanjao izy hoe isika manana fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy, isika manana finoana isika miaraka amin'Andriamanitra mahery isika de izay le ambaran'ny Paoly eto. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe mety misy olona manodidina anao ve tsapanao hoe miaina ao anatin'izany, mila fampaherezana manokana izy, mitaona anao ary havana mandehana. Azonao atao tsara miantso, mandefa mesazy, mandefa MP sy ny toy izany amin'izao fotoana izao fa be de be ny fomba fahana manome toky, mampatanjaka, manome courage ho an'ny olona ary tsy apozinao mihitsy na de teny kely aza alefa ny vavanao hanova zavatra be dehibe zany. Ary zany no antony namezantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra de ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondretra ka andaotsika irahan'ny tompo sika androany mba hifampatanjaka sy hifampahery, hifanohana fa tsy hifanapepo. De angatao koa ny fanahy masina mba hananantsika an'izany fosy toe-panahy zany fa indraindray tsika rehefa tena manatrehan'le toe-javatra de lasa ohatrany hoe tsy mijoro am'izay le hoe manome tanjaka izay fa indraindray aza ohatrany hoe mijery fotsiny na tsy miraharaha satria hoe tsy mahakasika le zavatra.
Ny famarinana fahatelo zay hitantsika koa nefa hoe ampahirezo ny reraka hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Ampahirezo ny reraka hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Hitantsika zany amin'ny tapany manaraka tamin'ilay teny teo, omeo tokony malemy saina ampahirezo ny reraka. Iza moa ty reraka zay hitantsika eto ity? Ny reraka ravana de tsy izy io fa hoe faible. Zany hoe le olona malemy io mety ara-batana, mety hoe marary, faharofy, mety hoe mahantra koa, fa mety fahalemena ara-panahy koa nefa le izy. Zany hoe tsy matanjaka ny finoany. De ianao, hoy Paoly mantsy ny mpino tany Tesalonika, ampahirezo zay reraka ao anatin'ny fiangonanao. Ndikany hoe ampahirezo de hoe toano, ampio sy toano ndreo olona zay hita hoe malemy sy faible ao anatin'ny fiangonandreo, fa tsy hoe nareo tena malemy finoana, mandany nareo mandeha, tsy ahilika, tsy enjehina, tsy aratsina, tsy hosorapotaka, fa ampahirezo reo izy. Zany hoe toano reo, ampio reo. Zay ny anambarany azy eto. Ka inona moa no lesona azo katsoahana avy amin'izany? Tena mbola izany koa ry havana no antso miatefa amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Eny amin'ny fiarahamonina eny tena misy olona mahantra misy olona reraka, misy olona sahirana. Ataoko hoe mampiditra mpianatra fotsiny de tena hitanao mihitsy hoe mifohofo volo, tsy tatsony zay atao satria tsy ampy mihitsy ny ampelantanana hanatanterahana an'izany. Apio, zay zany ny teny tompo ambarato, apio zay reraka ozy izy. Ary zany ny antom-pisitsika kristianina, mifanohana sy mifanampy isika, fa tsy mifampitsaratsara sy mifandatsa. Ary zany no ambara zao tenin'Andriamanitra zao. Tena misy olona ry havana izay tena hitanao hoe malemy. Za zao voatsela akory namangy toerana anankiray izay mandray andreny ankizy, araka ny ahafantarantsika azy moa de le hoe tsy mahazaka aloha, tratrany infirmité motrice cérébrale. De tena mahavariana mihitsy, mahafinaritra le association satria tena manohana, manome sakafo, manome kosa, manome fitsaboana ho an'ireo reo. De tena io tenin'Andriamanitra ity mihitsy ny nampahirezako an'zareo hoe tanteraka reo eto le tenin'Andriamanitra hoe ampahirezo ny reraka, atanjao toany ny malemy. Tena tanteraka raha-baka tena eto amin'ity toerany ity zany tenin'Andriamanitra. Ary tena zava-dehibe izao asa zay ataontsika izao. Misy olona tena malemy ao anatrehan'ny fiainany, tsy mahatohatra mihitsy, na amin'ny lafiny ara-panahy zany mbola tena hitanao hoe marefo ny finoany, ampahirezo toano. Ary zany ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika eto. Ary tena misy io mety misy olona marary de apio, zany manko le ambarany hoe toano. Le fampahirezana zany eto raha tena jerevana tsy le amin'ny teny, fa tena amin'ny asa mihitsy, le hoe manohana. Fantatra olona fa marary de manohana azy ianao, de manohana arak'izay vitanao ianao zany. Zany ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika. Zany ny zavatra takian'Andriamanitra ho antsika kristianina. Ary zany ne ozy ny ambarany, ahafantarany olona fa mpianatra ianareo raha mifankaty sy mifanohana. Mampianatra zavatra be dehibe ravana ny soratra masina. Ary tena fomba fiaina tena hoe ahafahana manova ny tontolo mihitsy raha iainan'ny olona sy ampiarin'ny olona izay rehetra voalaza. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe iza ny olona manodidina anao zay hitanao fa tena malemy, hitanao fa tena faible amin'ny lafiny samihafa. Toano, toy izany hoe kizara mbola tanora kely tiako, za tsy manana ninako. Mety misy olona ne mpiara-mianatra aminao tsapanao fa faible izy amin'ny resaka matematika. Azonao atao mihitsy ny manampy azy, azonao atao mihitsy ny miara manao devoir aminy de manampy azy. Zavatra kely foana fa afaka manao daholo ny olona rehetrarehetra amin'izay zavatra azony atao eo ampelantanany, fa tsy manana excuse sika de lazantsika hoe zara tsy manana ninona omenako. Misy zavatra azo atao foana ry havana rehefa ao ny finiavana sy ny fitiavana. De mitaona antsika ry havana mba hijery sy hanatanteraka an'izany tenin'Andriamanitra zany, fa tsy tonga ho azy zany, fa amin'izao fotoana ny fahasairana an'izao indrindra no ilainantsika kristianina tena mifanohana. Ary zany no antso izay ataon'ny Paoly an'ny kristianina tany Tesalonika eto. De ny fanahy masina no angatahantsika mba hitarika antsika hanala le fitiavan-tena ao anatintsika ao, satria tsy mijery ny tenany daholo de tsy mijery ny hafa intsony, fa tena rehefa ao le fitiavana de afaka mijery ny hafa koa tsika ho amin'ny alalan'ny fanahy. Ny famarinana farany
Zay hitantsika eto nefa ny tezao koa hoe mandeha fera amin'ny olona rehetra hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Mandeha fera amin'ny olona rehetra hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Hitantsika moa zany amin'ny tapany farany tamin'ny 1:7 teo manao hoe mandeha fera amin'ny olona rehetra. Eto karavana dia mahita fa tahaka ny hoe mamity ny Paoly le olona rehetra izay ambarany eo dia le voalaza rehetra teo ambony teo zany, le olona hoe kely saina, reraka, olona tsy mitoetra tsara sy ny maro tsy voatanisa, zay le ambarany hoe olona rehetra. Zany hoe le olona voalaza teo ambony teo sy zay rehetra tsy voalaza amin'ireny olona rehetra rehetra ireny Paoly dia zao mandeha fera. Ny dikany hoe mandeha fera ity dia zao hoe mareta. Raha jerevanao ny baiboly ny dika teny ombonana dia manana faharipo, aoka haripo izy. Zany aoka tsy ho mora tezitra, aoka hanana faharetana ho passion eo anatrehan'ireny olona reny. Ary zava-dehibe zany zava-dehibe zany satria ohatra fotsiny zao le hoe ampahirezo ny reraka na hoe metoky ny malemy saina. Zavatra tsy indray mandeha ane zany. Matoa teneniny eto manao hoe mareta amin'ny olona rehetra, manana faharetana, zavatra tsy voatery indray mandeha fa mety misy olona 2 volana 3 volana teneninao mbola tsisy fiovana ihany dia tsy maintsy manana faharetana. Zany ny ambaran'ny Paoly eto. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Toetran'Andriamanitra ravana io faharipo io. Andriamanitra tsy mora tezitra. Andriamanitra manana pasiansa amintsika olombelona rehefa mitaiza sy mikarakara antsika. Ary zay koa tena toetra tokony hananantsika izany. Tena mila faharetana ny fitaizana. Jereo fotsiny eo amin'ny zanako ao-tokantrano hoe toy izany hoe tena anariko, ampianariko, tarihiko. Fa nga moa zany vita ray andro. 2 volana 3 volana anao tsy hitanao ihany izay vokan'ny zavatra izay ataonao. Fa manana faharetana amin'ny olona rehetra fa aza malaky miala na malaky tezitra. Fa zany no ambara eto. Ny fikarakarana sy ny fanohananao olona mila faharetana zany, mila faharetana zany. Indraindray le vady fa tenenina fa anarina fa toy izany hoe Andriamanitra tena efa nanao efa niteny fa ozy koa ny tenin'Andriamanitra hoe mareta. Manana faharetana amin'ny olona rehetra, manana faharetana na isika koa raha neravana eo anatrehan'Andriamanitra be dia be koa ny toetra izay iverimberenantsika ary mahatongan'Andriamanitra maharitra amintsika foana ihany koa. Misy zavatra koa efa tenen'Andriamanitra fa mbola ataontsika ihany dia izay faharipon'Andriamanitra izay no mahatonga antsika tsy maintsy manana faharipo koa tsika amin'ny hafa satria ataon'Andriamanitra amintsika ilay izy. Mety misy olona kanosa efa hatanjahana, lany ny fotoananao adiny iray, afaka ray volana, indray izy fa miverina, lany ihany ny fotoananao adiny iray, manatanjaka azy eo, dia lasa miverimberina ilay izy, dia lasa sorentsika, dia lasa mitady excuse amin'izay tsy hanaovana an'ilay izy intsony. Dia izay no mahatonga amin'ny Paoly teny manao hoe mandeha fera amin'ny olona rehetra, manana faharetana. Manana faharetana rehefa manao andro asa rehetrarehetra izay nambara teo ambonindreo. Ary amin'ny olona rehetra mihitsy ozy izy. Fa tsy zavatra vetivety akory zany. Ary dia izany mihitsy. Na ianao koa aza mba mandrakariva lavo ihany anatin'ny fakapanahy. Dia tena manana faharetana aminao Andriamanitra ka nahoana moa anao tsy hanana faharetana amin'ny olona? Itsika olombelona manko mora miteny na moa indray mandeha indro manao anahy dia efa tsy mety amiko intsony. Raha mbola miverina amin'ny fanondroany dia efa tsy ekeko intsony. Tsy izany mihitsy ravana ny eo amin'ny tompo. Tsy izany ny eo amin'ny tompo fa tena tian'ny tompo sika hanana faharetana. Hanana faharetana amin'ny fanarenana. Hanana faharetana amin'ny fitaizana. Hanana faharetana amin'ny fanampiana olona. Ary indraindray ianao manampy olona toy izay olona hoe ohatran'ny to manomboka lasa ohatran'ny miankin-doha amiko izany. Tô zao. Manana faharetana. Fa izany no ambaran'ny tompo ao anatin'izao teny izao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao. Manana izany faharetana sy faharipo izany ve ianao rehefa manao zavatra ho an'ny hafa? Ny taonanao ary havana. Tena ametraka an'izany ho zava-dehibe satria raha vao tsy izay dia lasa mora reraka sika, mora ketraka sika. Ary izany nahatonga ny tenin'Andriamanitra itemina aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa sy. Fa mbola ho avy ny fotoan'andro izay hijinjanareo raha tsy reraka ianareo. Dia angatao ny fanahy masina hampahery antsika mandrakariva, hananantsika ilay endurance. Ny manomboka anie mora foana fa ny manohy an'iny ny sarotra, ny mihazona an'iny ny sarotra nefa dia izay rehefa safidiny hoe hampatanjaka ny reraka dia tsy zavatra indray mandeha zany fa zavatra mitoy sy maharitra izany. Ary indraindray ara mety 20 taona ianao eo ihany aloha
fa mamafaza vo tsy mijanona zany ny ambaran'iratsika. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany hanaro zay tsy mitoetra tsara hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Be deaibe ravana ny olona manodidina antsika marina fa maneho fitiavantsika, fa raha misy olona kosa ka hitanao fa kamo na tsy manao ny andraikiny na mipetraka fotsiny, anaro izy fa azavela fotsiny am'izao satria efa fitiavana koa ny fananarana azy. Ny faharoa, omeo tokony mahalemy saina hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Be deaibe ny olona am'izao fotoana zao no lasa manao depression, manao palpitation, lasa feno tahotra ny fiainany vokatry le fahasarotana samihafa zay atrehany. Anjarantsika ny manome korazy an'ireny olona ireny, manatanjaka an'ireny olona ireny, tsy manatrotraka, tsy izany no asantsika fa manatanjaka, mampahatanjaka an'ireny olona ireny tsika, ary ny tenin'Andriamanitra de tena fitaovana lehibe zay azo anaovana an'izany mihitsy. Ny fahatelo, ampahirezo ndreraka hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Le ampahirezo eto raha manampy, manohana. Tena misy olona marary, mety misy olona migadra, mety misy olona sahirana, mety misy olona tena hitanao mihitsy hoe resy mandrakariva eo anatrehan'ny fakapanasiny toy izany. Toano, apio, vavaka ao anatin'izany, fa mety misy zavatra azo atao mihitsy koa, de angatao ny fanahy masina hitarika antsika inona ny tokony ataoko. Ary ny farany, mandeha fera amin'ny olona rehetra ho Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Mila faharetan'izany rehetra zany ravana, ary eo ny tsy maintsy iakinantsika amin'Andriamanitra, fa raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika, vao indray mandeha fotsiny diso fanantenana de tsy te hanao tsony, fa rehefa ny tompony miaraka amintsika de omen'ny tompo fandeferantsika, na de ao anatrehan'ny zavatra tsy azo le ferina ary, satria ny fanahy no miasa. De mahery zary havana ny fiainana kristianina sy ny fiangonana ary ny ankonana tadiavin'Andriamanitra de tsy ankonana miady na mifampitsaratsara na mifanenjika, fa ankonana mifanampy amin'ny fitiavana ary amin'ny faharetana. N'Andriamanitra rerany voninahitra.